Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fianina lehibe indray lasina babandalana mianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly be indray tena ko miaina aminao eto androany anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra matoka fa ifampahery indray tsika amin'ity androany ity. Faly be za mahita anao ary teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany. Raha androany nao vao miaraka aminay dia tsy kisendrasendra koa zao atongavanao eto zao. Za resy lahatra amin'izany. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka teteny aminao hoe raha adindray sasany za mino fa tsy afaty antoka anao. Halleluia. Tsy afaty antoka anao ny ray adindray sasany izay raha antsika eto eretanao torokely fa mety mba eto ny andrenesanao ny bitsika Andriamanitra, mety eto ny nisy an'le loha rano afaka etaetanao ka dia maharetatra amin'ny farany dia ho tahiny tompony isika menakavy. Halleluia. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Androany moa ankoatran'ireo izay vao androany vao tonga eto dia misy ny efa-paketo ary ho an'izay tonga voalohany moa dia mahazo tsodrano isaky n'izay tonga izay tafiditra voalohany dia mahazo tsodrano. Androany hitra voalohany teto raha nabavitsika Tina Série Coco avatsy Chine. Tina Série Coco raha vaviny raha nabavitsika Angelina Diamant ihany fa tsy izy akory izy niditra voalohany teto androany dia mena tsodrano izy miaraka aminareo rehetrarehetra izay any Chine rehetrarehetra, nareo any Koweït, Arabie Saoudite ary indrindra nareo any Madagasikara noho ny fahatarataran'ny connexion nareo
misatrisatra kokoa ka tsy mba mety tafiditra aby zany de mena anareo ity tsodrano mahafinaritra be ty androany ao amin'ny bokyny Malaki Malaki toko faharoa andininy fahadimy sy fahaenina no tsodranonareo amin'ity androany ty. Malaki toko fahadimy azafady Malaki toko faharoa andininy fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanekeko taminy de fiainana sy fiadanana ary omeko azy ho fahatahorany zany ka de natahotra sy nangofotra teo anatrehany anarako izy. Lalàny fahamarinana no teo ambavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny tamin'ny fiadanana sy fahitsiana no niarahana de tamiko ary maro no nampialany tamin'ny heloka. Halleloia, amen. Raha ohatra ianareo mitoetra anatrehan'Andriamanitra, raha ohatra ianareo manao ny sitrapon'Andriamanitra de tanteraka aminareo anie zany teny zany. Ny faneken'Andriamanitra aminareo de fiainana sy fiadanana de omeny anareo ny fiadanana sy ny fahitsiana de hiara-ndeha aminareo Andriamanitra. Halleloia. Zay zany ny condition zay ataovina sitrapon'Andriamanitra ahotahin'Andriamanitra ane isika ianareo tsirairay avy rehefa fa ho anareo zany tsodrano zany. Tina Siri Coco manaranaraka azy teo niditra manarakaraka azy teo Erika Raka Tongasoa. Tina Siri Coco avy any Chine, Erika Raka eto Frantsa, Rambavy artizana de Madagasikara, Lina eto Frantsa, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Angelina Diamant Chine, Marina Tiana Canada, Tahiny Jesosy Tody Raoloso Frantsa, Kota Leoni Arabie Saoudite, de Tahiny Tompo Eliza Tsiala Koety, Yama Koety, fambeazana fitahina Antra Clarisy Madagasikara, Nambintsy Makrina Koety, de Tahiny Tompo ihany koa Soameva France, de Yaina France ao ambadibadika ao, Erika Raka, Tina Rakotarizaka eto Frantsa ihany koa, Kadaka eto Frantsa, Andondria eto Frantsa, Rahalalantsany Apôstôly Madagasikara, Ingloirina Andrenasola eto Frantsa, Marie Hortensine Koety, Razana Monika Koety, Tongasoa daholo nareo Marijo États-Unis, Tina Rakotarizaka Frantsa, Tsiry Amboaramiel Nambinina eto Frantsa, Rantanina Marie Charline Madagasikara, Tongasoa Marie Hortensine Koety, Tongasoa ihany koa Mampionina Fransa, de Tahiny Tompo ihany koa Jesosy Mpandresy Rambavy Mihaja Madagasikara, Lantonirina raha tsy diso efa any Madagasikara taloha ohatra ny taria ohatrany efa any Madagasikara ngamba Lantonirina raha diso kely de ahitsio kely Madagasikara, Razana Sylvie Koety, Minamina Koety, tadidiko daholo ihany Mami Koety, Lovlitina France. Halleluia. Sambasamba Tina Siri Coco nahazo tsodrano. Halleluia. Eliza Tsiala Koety, Wendy, mila miteny kely aiza moa misy any Wendy fa tsy mbola tsy tadidiko. Itody Raonso France. Halleluia. Iza koa mbola tsy voateniko teo. Jonathan Allemagne, i Mami Koety, Lovlitina France, Tongasoa Eliza Tsiala Koety, fanomezana Juliana nanontany moa hatramin'ny omaly fa tsy mbola voavaly ngambany hoe aiza moa misy any fanomezana Juliana io azafady tsy madio. Selina Rose Mina eto Frantsa, Andonina Suzelle Suisse, i Minamina efa niteneniko teo. Lantonirina Liban kay azafady Lantonirina azafady fa diso kely efa tsy any madatsony izy efa ny Liban ndray zany Lantonirina Liban dieny ary makasitraka tsara fantatry zay mba fankalarintsika hoe aiza moa misy anareo io le mba antalina vola misy zavatra any mitrango zay tahiny tompo atsika rehetrarehetra fa ny be mahita anareo de mahereza hatrany hatrany isika menakavy. Andolotsika voalohany indrindra andolotsika mitraka ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra
alleloia. Dia andao hivavaka isika ametraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra hoendy ony ny Koweït koa misaotra hoendy efa tadidiko amin'izay zay. Andao ary tsika aloha hivavaka, andao metraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra ka andao ho ampandrosoantsika fanomezana Juliana koa ny any Koweït. Tadidiko amin'izay zay fanomezana Juliana hoendy Koweït fanomezana Juliana Koweït marina tiana Canada lantonirina Liban eny ary tsika hivavaka iaraka amin'ny zokitody tsika androany. Alleloia. Zokitody no hitondratsika anaty vavaka fanomboana androany metraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Ndao ary menanao ny fitenenana zokitody tahin Jesosy. Tahin Jesosy pastera menakavy sy isika rehetrarehetra miaraka mivavaka eto amin'izao fotoana ivavahana amin'ny andro fiambenana amin'ny alina eto amin'ny fandaharana andramoka izao. Jehova malalo, sotranao izahay fa tafavory eto indray amin'izao fotoana izao. Apetraka eo am-pelantananao Jehova ny fandaharanay izay ataonay amin'izao fotoana izao. Isotranao izahay fa mbola nomenao tombonandro ivelomana indray an'io tontolo Jehova amelany elokay izay tsy mety nataonay rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao Jehova fantatray fa mpamindra fo ianao ka mifona ve mifona Jehova isotranao nanomezanao anay izanako lahy tokana mba hamonjy anay. Sotra Jehova tianao izahay nafoinao zanako lahy tokana dia mamindrafo aminay ianao. Sotra Jesosy fa namonjy anay ianao ary ny tianay koa ianao, zahay koa tianao. Apetraka eo am-pelantananao zao fandaharana izao Jehova anatrehana ianao amin'izao fandaharana izao. Rotsaho fanainao masina izahay tsirairay avy Jehova mba hazava ny teny izay omenao ny mpanomponao eny irotsaka aminay tsirairay avy ny teny sy ny fatakarana ny dikany teny avy aminao Jehova tsy andalo fotsiny ihany izany Jehova fa mba iraikitra aminay ato-ponay, atao amin'ny sainay, atao amin'ny fanahinay. Eny mbola mety misy namany olana olinany Jehova malalo ihany izay andinika izao fandaharana izao koa atahinao izy ireo kasionao koa izy ireo mba ahay andray ny fandaharana Jesosy ary iraikitra ao am-pony ane izany fandaharana izany. Ny asan'ny Satana sy ny devoly Jesosy izay mpanelongelona anay eto, ny connexionnay Jesosy ianao mahery noho ny asan'ny devoly ka potipoteo amin'ny anaranao Jesosy ny asa maizina izay manakorotana anay eto, manapatapaka ny fandaharanay. Petraka eo am-pelantananao izany vavaka izany Jehova malalo, anao ny haja dera ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alleluia. Akasitraka indrindra ny zokify hitody raha onsotsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny nanomboana ny fotoana izay. Andriamanitra manankirepasaomina ane amaly fitianao ranam-bavitody dia Jesosy amaly fitia gava amin'ny ambony indrindra antanteraka ziriny fonao ane Andriamanitra. Dia saika diniko tokoa fa aniversaire ny zoky nanambavitsika Lovlitina androany mba miara irary soa ny Lovlitina tsika androany fa aniversaire ny androany dia hotahin'ny tompo alehanao hitombo andro iainana ary famatra ny fiadanana ny andronao ranabavy Lovlitina. May Andriamanitra zao zay rin'ny fonao dia mifanatera amin'ny ankohonanao ny fahasalamana heri-tanjaka fahasoavana fifaliana ny fitahiana Andriamanitra ameno ny fiainanao ranabavy Lovlitina.
miara mirary soa tsika fa aniversaire ny andreo fa mba aniversaire mantsy dia samy mirary soatra zay tsika tahiny tompo ranavavy Sirina Rozmina efa narabaiko teo Andoandry tonga soa Randanila Marie Charline tonga soa Kadaka efa niteneniko teo Angolina Rodriguez tonga soa avy any Arabie Saoudite tahiny Jesosy iara rehetra Soameva Jonathan tsika mianakavy tahiny Jesosy daholo andao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo Ravakanana tahiny Jesosy tonga soa eto Frantsa koa Ravakanana amin'ny tsika moa amin'ny 28 rapitso aloha rapitso aloha ny fotoanantsika misy ilay ny kilalao rapitso rapitso atsika misy an'ilay ao anaty fandarina misy an'ilay kilalao misy fanontaniana 5 dia mena anareo ny cadeau aloha rapitso voapotra ny cadeau fa tsy atao an'laoko ny cadeau izay azo atolotra indray aloha rapitso fa dia makomana indray manao révision kely indray tsika satria tamin'ny tapabolanatsika nisy farany tamin'ny tapabolanatsika nisy fandarina farany somata alohan'ny paska dia rapitso indray tsika misy alleloia amin'ny 28 mai dia manatona ihany ny fotoana anatanteraka Pentecoste isika alleloia sotra n'Andriamanitra vita somatsara ny paska vita somatsara ny andro firavoravoana hiandrandra ny andro 50 taorina sabata taorina ny paska indray tsika dia ny Pentecoste izany ary alohany io tsika dia isy fampianarana momba ny Pentecoste alleloia jerentsika eo ny fotoana fa dia famotona ty atokantranonay moa izy anareo izay afaka na iza toerana misy anareo misokatra ao anareo ny varavarambe sy ny varavarakelinay alleloia na isidina avy any amin'ny tafo aza dia efa misokatra ao anareo ny tafo fa dia hiara iainana zany tena hoe vibration ny Pentecoste zany tsika iovitrovotra ny trano andray an'le lelafo lela mitarehina afo alleloia dia ny afo ny farinay masina zany ka dia tonga havasoa alleloia tonga ty moa nareo tsisy ninona ilainareo rehefa tonga ty aminay zay hoaninay ato ny hoaninareo alleloia zay sotronay ato ny sotronareo ny fanaratsika fotsiny amin'ny Pentecoste nareo izay ho aty satria misy clip kely misy mba hira ho ataotsika eo ohatry ny fionatsika izany tsika moa dia tsy lozan'ny hira dia ny amin'io samy miezaka tsika rehetrarehetra samy mitondra akanjo fotsy lokony fahadiovana anaovantsika amin'ny Pentecoste anaovantsika ny andron'ny Pentecoste anao akanjo fotsy daholo tsika amin'ny andron'ny Pentecoste alleloia dia sady hifaly eo amin'ny Jehovah tsika alleloia zay ny filazan-draharaha kely tahiny toko daholo tsika rehetrarehetra dia samy miomana sadiny amin'izany tsika moa tsy hoe herinandro alohan'ny Pentecoste voana masy tena fa zao zany dia efa atao amin'izay fotoan'izay sarotra amin'ny fanamasina mitady ny toerana misy anao dia amangy anao anatinao hiboboloky ao anatinao amin'izany fotoana izany Bert Sava mbola tsy narabaiko teo tahiny Jesosy Bert Sava tonga soa iama alleloia efa tsy andro izy soameva amen eny ary daholo tsika hiditra amin'ny hira ao nantitritsika to dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay entina ranabavitsika Sylvia izay any Arabie Saoudite alleloia ndao ary lasa ary tsika menofinaritra tompo hoe nizatsy ala mbola tsy narabaiko teo ngamba lasa ary tsika arak'ilay hira hitako maly hira amin'ny teny anglisy dia ty ilay hira amin'ny teny gasy mitovitovy amin'izay ihany hoe eme manambotsoa tahiny Jesosy tonga soa ihany koa eme manambotsoa eto Frantsa tonga soa daholo tsika rehetra lasa ary tsika menofinaritra daholo Mama
Alleloia. Nisy fotoana zany izy zany tena nanakoako teto amin'ity fandaharantsika ity mihitsy ry havana malala. Mahafinaritra mahita ny mesazy ny commentaire andranam-pavy amy hoe anisy an'ny hira na hainao an'ilay hira hono izy dia raikitra teto ndry mahafinaritra ery zany ahatsiarovako ny amana ndray zao inirizako mahainao an'iny a nahita lilo ony Andriamanitra kely amina zay azony atao dia ataony antsika rehefa tsy voakasika any amin'ny tenitsika dia kasihana any amin'ny hira, rehefa tsy voakasika any amin'ny hira dia kasihana any amin'ny fihetsika. Alleloia. Mankasitraka tahiny tompontsika rehetrarehetra, mampahery be mihitsy ny hira iny ary tsaroko ny fotoana tany amin'ny tamin'ny 2019 ngambany izy iny tena nanakoako sy tena teto amintsika teto aoriana ny toroteny aoriana ny sabata zany tena aoriana ny toroteny sabata izy iny matetika ny atao tena nahafinaritra sady nakasika fo. Alleloia. Ao ary tsy mahantra zany ianao fa zay ny fijerin'ny olona fa mifalio anatin'ny fonao fa manana an' Jesosy zasy ianao. Ny ato ataony milamina fa sady fa mbola ahoany mandrakizay koa. Alleloia. Raha misy fotoana reto tsy dia mifanaraka amin'ny eritreritrintsika aza matahotra mandalo ny eto
le mandrak'izay ataovy izay azahoana azy. Ho an'i Jesosy ny voninahitra andao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika raha nabavitsika zay tsy voakasika nira natoro-tenina ve dia kasihany amin'ny dessin animé raha latozy hoasy dessin animé mba nikasihan'Andriamanitra azy teto. Alleluia, mahafinaritra 2019-2020 sotra iama mahereza foana iama maherezanareo tsirairay avy taontsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha nabavy raha zana soa Sylvie toy natoro ny tenin'Andriamanitra aminao atsika zao ry havana voakasika kely ny foko rehefa nandefa nyty toro-tenitena nabavy raha zana soa Sylvie. Za mba mitenareo mihitsy hoe azo ataonareo tsinitsinina toro-teny momba ny Noa sasafitrany na tonga ny aingonirina ny janona teto tamin'ny taona firy moa zany aingonirina ny teto tamin'izany tamin'ny taona firy ianao no nanomboka teto voalohany raha tsy mahadiso azafady. Za zany teteny anareo hitanareo ny toro-teny ataon'ny ankizy ireo enoy aza hoe dia anao raharaha kely aloha za mba vita ny toro-teny ataonareo tsisy vidiny fa zao teneko anareo ity toro-teny hoeninareo ity dia tena mafina namoaka azy satria tena tsisy fotoana tena tokony tsisy fotoana zany ty raha nabavitsika Sylvie ity anaovana ity toro-teny ity tena tokony tsisy fotoana ary tena bedy ny patron izy raha manao tratra manao an'itony toro-teny tony. Azagagy nareo fa anatin'le toro-teny misy feo ana telefônina mivibre misy appel adinina nanao an'le silence dia misy mivibre azo atao manery ngelina anareo azo atao manery ngelina anareo koa raha sendra misy feo hoeninareo tamin'ny 2020 sotra aingonirina Rodriguez azo atao manery ngelina anareo zany tena mitianareo itanareo reo akizanay Koweït reo fa mitoro-teny ato amintsika re misy mitabataba misy feo hoeninareo aza menatsiny izy aza menatsiny fa sady ao anatin'ny asa reto ankizy reto no miezaka arak'izay azony atao manao an'izany asan'Andriamanitra zany manao toro-teny bedy izy tsy avelan'ny patron manao an'izany fa ataony satria ho an'i Jesosy. Misy fotoana izy mbola toro-teny misy miantso misy manelingelina fa ataony izay havita an'ilay izy ka za zany mitena hoe aza sinareo tsininy hoe inona koa za mitabataba zany hitanareo zao misy fotoana zao ranabavikadaka ohatra na izy koa mananjanaka aketo Ranabavirika misy fotoana mitoro-teny zareo dia misy feo anankizy dia aza resanareo dia tsy mba azo tandremana tena sady mitaiza mbola mavita manao asan'Andriamanitra ihany azonareo ka tena tsy mba zavatra kely fa tena zavatra ngezabe voakasika tena voakasika ny foko ankeo ny teny pasteur seka tsy hita anankiroa no nalefany navita anankiroa izy satria ny ray voalohany tena misy miteniteny be misy olona miteny anatin'ilay toro-teny dia tsy ny onona izy zay andeha hanao fanondroany dia navita mangingina kokoa izy. Zao ry havana io kory veka hoe dia tsy maintsy fa zay ny azy ny fitiavany an'Andriamanitra zay ny azy ny ataony ho fitiavany an'Andriamanitra asan'Andriamanitra zany ary Jesosy mahita an'izany hitan'i Jesosy io raha nabavy ary izy ny amaly zay tsy mahavita mamaly ary za raha tsy mitantara an'izany nareo tsy fantatro hoe ao ambadiky ireny toro-teny ireny misy zavatra ohatr' izany iainanareo any fa dia tena hoe mampahery anareo ary tena mivavaka ho anareo fa reny ho tena hoe tsy foana tsy akory ny fikerezanareo ianao amin'ny Kristy Jesosy misy valiny dia misy valiny tokoa dia Jesosy amin'ny tanany ngezabe amin'ny tanany pasoavany amaly fidianareo. Nao tsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto an-dranabavintsika Sylvie, alleluia. Tsika zao misy fotoana minotory raha nabavikadaka dia miteniteny eo linao tsy asitsika olana mihitsy reny tsy asitsika olana mihitsy reny izy ary mbola mahavita mitoro-teny nefa izy mitaiza kely misy ary olona tsisy ninona to tsy mahavita an'izany ka za mampahery anareo hoe ataovy foana aza kivy fa mahereza tany tokotolantsika andao ary nabavy Sylvie anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny tompo pasteur mianakavy tahiny tompo tsika rehetra izay manaraka vavaka fiambenana amin'izao alina izao resaka fahasoavana lehibe ho ary ava-malala izay raha tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao alina izao. Ny teny izay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny Amosa toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Amosa toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay manan-tsaina
dia hangina amin'izao andro izao, fa andro mampahory izao. Ny tsara no tadiavo, fa azany ratsy mba ho velona ianareo. Ka dia homba anareo Jehovah-Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo. Hankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary aoreno eo ampitsarana ny rariny. Angamba Jehovah-Andriamanitry ny maro, hamindrafo amin'izay sisa amin'ny Josefa. Amen. Ny soramandry ry havana, ny handravany fanjakany Israely. Alleluia. Eto ry hava malala ny ten'Andriamanitra raha zavantsika ao amin'ny 7:20 koa izay manantsaina dia hangina amin'izao andro izao, fa andro mampahory izao. Ry havana, raha malala moa amin'izao fiainana izao tena betsaka ny fahoriana misy amin'izao fiainana izao. Iza moa olona tenen'Andriamanitra hoe manantsaina, izay mino an'Andriamanitra, izay manao sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, izay olona mino an'Andriamanitra tsy mba misy zavatra mampahory zany, tsy mitebiteby, tsy misy zavatra mampahory, satria raha ela malala fa amin'izao fotoana olona tsy manan'Andriamanitra dia menomenona foana. Misy zavatra vidina, lafo zavatra vidina, misy zavatra atao ohatra zay no zao hoe fa olona manan'Andriamanitra dia mangina, tsy misy zavatra tenenina, satria Andriamanitra miaro izay manantsaina, miaro izay momba izay mino matoky azy. Ny tsara ho izy ny tadiavo, fa azany ratsy. Ry havana, raha eto an-tany dia tsy misy zavatra tsara, fa ny tsara tadiavintsika Andriamanitra rery ihany, satria Andriamanitra no tsara indrindra. Satria raha mitady an'Andriamanitra tsika dia haninona izy? Hombatsika izy ry hava malala. Hombatsika izy anaran'i Jehova tompony maro. Jehovah-Andriamanitra tompony maro. Ry havana, ninona zavatra ataontsika eto an-tany tsy misy zavatra tsara. Andriamanitra, ianao raha mino an'Andriamanitra, raha manao sitrapon'Andriamanitra, dia hombanao Andriamanitra. Inona moa zavatra tsara tadiavin'Andriamanitra amintsika? Ny fahamarinantsika ry havana. Mila mitandrina antsika ny fahamarinana, mila manao izay sitrapon'Andriamanitra raha hitadiny tsara. Andriamanitra tsy mba tia ratsy zany. Raha manao ratsy ianao dia ianao mivavaka nefa mbola manao ratsy, dia manao an'Andriamanitra amin'izay? Tsy hombanao izy, satria mbola zavatra ratsy ny atanao. Fa ny tian'Andriamanitra manao zavatra tsara, manao sitrapony, manaraka izay sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay Andriamanitra dia hombanao mandrakariva izy ary hiaro. Hoy izy hoe ankalao ny ratsy. Manahoana moa ry havana mankahala ny ratsy? Tahaka anao mividy zavatra ena meno, mividy lamba, mividy ninona. Raha ndeha mividy zavatra ianao dia manahoana? Tsy ny ratsy no tadiavinao fa ny tsara. Tsy ny ratsy no katsahinao fa ny tsara. Tsy misy olona mividy zavatra ratsy, tsy maintsy tsara ihany no vidina. Etiko Andriamanitra etiko milaza amintsika katsaho ny tsara. Mila mikatsika ny tsara tsika ry havana, satria raha mikatsika ny tsara sika dia maninona? Mamindra fo amintsika Andriamanitra, na manota aza anao na be ho aza ny fahotranao raha mikatsika ny tsara tsika dia amindan'Andriamanitra fo, tahaka ny amindan'Andriamanitra fo ny zanaka Israely taranaka Josefa. Mamindra fo amintsika koa Andriamanitra. Andriamanitra olona be famindram-po, Andriamanitra be fitiavana. Raha misy mpanota iray mibebaka dia manahoana any an-danitra? Afaliana be any an-danitra any. Hoy izy Andriamanitra hoe tsy miantso ny marina fa mpanota mibebaka. Ry havana, indosika ibebaka, indosika anatina an'Andriamanitra. Katsaho ny tsara, tadiavo ny tsara, fa tsy ny ratsy ny tadiavintsika amin'izao fiainana amin'ny fiainana izao. Satria efa mahay ratsy ny fiainana amin'izao ry havana. Ndao tsika tady an'Andriamanitra, tadiavo Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Efa
hitany raha malala amin'ny fotoana iainantsika amin'izao efa mahay miaratsy, efa mahay korombaka ny tany dia tadiavan'Andriamanitra. Indao antsika hiaro hidina amin'ny fomba hitady an'Andriamanitra. Indao antsika hanao sitrapon'Andriamanitra dia ombantsika Andriamanitra ary hamindra fontsika Andriamanitra. Andriamanitra ninona fahotana vitanao raha mitodika aminy ianao dia amindrano fo. Raha mitady azy ianao dia mitady anao koa izy, amindra fominao izy, hiaronao izy. Ry havana, ndao tsika hanompo an'Andriamanitra, ndao tsika hitady an'Andriamanitra. Andriamanitra rery aminy tsara indrindra raha mbola eto an-tany. Andriamanitra rery aminy tsara indrindra raha mbola velona, satria raha mino an'Andriamanitra tsika velona mandrakizay ny ara-panahintsika. Ry havana, tsy aty an-tany ka tsantsika fa any an-danitra. Na inona ny zavatra tadiavintsika aty an-tany tsisy tsara reo ry havana, fa ratsy daholo, fa any an-danitra ny tena tsara indrindra ny tadiavintsika. Amen. Ndao tsika hitady an'Andriamanitra, tadiavo Andriamanitra. Izy rery ihany tsara indrindra, izy rery ihany no hamindra fo, izy rery ihany no hombanao mandrakariva. Alleluia. Zay ny ry hava malala ny ten'Andriamanitra mizaraiko amintsika niasy maro fofoya, fa mino hafa voarenareo ny hafatra zay ampitaiko amin'izany teny zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka amin'ilay fifantohanana dia aza ny fahalingelenana enareo le appel be dia be teo. Patron ny miantso azy iny hoe avia fa mbola manana fifantohana izy mbola mifantoka izy tamin'ny toriteny. Ary zay teneniko anareo hoe tsy vitavita mora reny toriteny reny. Ary za mino fa ho voakasika zany ho voakasika zany tsika rehetrarehetra, akasika anao any toriteny iny. Reny le tenin'Andriamanitra hoe mamafy ampitomany ianao raha nabavy fa tena hitorany amboara amin'ny fifalinana ianao. Amen. Misaotra betsaka amin'ny toriteny dia Jehovah'Andriamanitra manaka-pahasahoana mamaly fity anao dia tena hoe ombanao hatrany izy dia tsy mba ataony tsinitsinina koa ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto androany. Alleluia. Mahirezatra ny hatrany dia anatra ho antsika rehetrarehetra izay tsy misy an'izany patron bety zany manaova san'Andriamanitra. Alleluia. Zao anao milamina manam-potoana sao dia rehefa tonga ny fotoana tsy hisy ninona azonao atao tsony vozina dia mba hitoriteny amin'izay fa zao ny fotoana. Alleluia. Aza mangatakandro ho an'i Jesosy ny voninahitra, misaotra indrindra, mitombosa dia mitombo fahasoavana, tonga avy amin'ny ambony indrindra. Raha misy voaratsy voarabako dia arabaiko aloha nefa ohatry ny efa voarabako daholo ihany raha rehetra rehetra izao da iny Jesosy tsika rehetra. Amosa, boky ny Amosa toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny 5 no andraisantsika fampiarezana amin'ity androany ity. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny 17. Koa izay manantsaina dia angina amin'izao andro zao fa andro mampahory zao. Ny tsara no tediavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo ka dia ombanareo Jehovah'Andriamanitra ny maro araka izay fanlasainareo. Akalao ny ratsy dia tiavo ny tsara ka orenao mpitsarana ny rariny ngamba Jehovah'Andriamanitra ny maro hamindra fo amin'izay sisa ao Josefa. Ny Amosa toko 5 ny boky Amosa moa zany dia saika teny tonga tamin'ny zanak'Israely ny amin'ny fandravana azy, ny amin'ny fampitandremana azy mba hiala amin'ny ratsy. Avakitsika ny Amosa rehetrarehetra nilozanjolo firenena enina indrindra fa ny Israely zao ny voalohany. Ny faharoa dia ny fahatelo ny Solamany dia ny hamarinan'ny Israely noho ny fahotany. Ny fahaefatra dia ny hanjoan'ny Israely noho ny tsy fetezany beba. Hitanareo fa mbola vao hanjo daholo izy hitanao hoe misy Andriamanitra miandro foana hoe mba hanodingana ny zanak'Israely raha tsy mibebaka. Dia tonga moa ny andin'ny Amosa toko 5 dia ny andravana ny fanjakan'ny Israely. Satria naninona? Satria nanao tsy nety nanota dia tsy nety ny bebaka.
dia hoy ilay ten'Andriamanitra hoe koa izay manan-tsaina dia angina amin'izao andro zao fa andro mampahory zao. Inona moa ilay andro mampahory? Andro fandravahan'i Jehova. Efa andro fandravahan'i Jehova io andro mampahory izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra io. Izay manan-tsaina, izay manana ny fanahin'Andriamanitra, dia inona ny zavatra ataony? Mangina ny azony atao. Fahendrena ny mangina. Misy fotoantsika tsy mety mangina fa miteny foana. Fa ny izay manan-tsaina ozy izy ny ten'Andriamanitra daoka izy angina amin'izao andro zao. Ny ten'Andriamanitra raha tengeravana misy fotoana any amin'ny mpitolo teny toko fahatelo any andinitsy misy ao ny fotoana ravaka itsika. Io zany misy fotoanany io mpitolo teny toko fahatelo andiny fafito. Ahoana ny ten'Andriamanitra? Ao ny andro andriarana, ao ny andro anjairana, ao ny andro anginana, ao ny andro itenenana. Andriarana zany andro vitana. Ao zany ny andro vitana, dia ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana, dia ao ny andro itenenana. Amin'ity fotoana ity dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay manan-tsaina dia angina amin'izao andro zao andro iainan'izao. Inona ny zavatra mitranga amin'izao? Io ny andro mahory. Mandritra n'io andro mahory io zany taninga efa niteny foana Andriamanitra ary eo dia anjaran'Andriamanitra no miteny. Misy fotoana anjarantsika no miteny, misy fotoana anjaran'Andriamanitra no miteny. Ary izay mihitsy ny lalàna ny resaka. Raha samy miteny daholo ny olona dia misy resaka tsy mifankahazo. Fa raha miteny aloha za dia mihaino ianao. Matetika rehefa anaty adevitra any dia misy olona miteny hoe aza tapahana mihitsy aloha za fa za tsy nanapaka anao ohatra. Dia miteny izy dia mihaino fotsiny aloha ianao. Tapitra ny azy dia miteny indray ianao dia mihaino izy. Ry havana, ao anatin'ny fotoana itenenan'Andriamanitra dia mangina isika. Ny manan-tsaina dia mila mangina. Alleluia. Ary rehefa mangina isika dia Andriamanitra ingeravana eritreretinareo fa Andriamanitra miasa anaty fanginana Andriamanitra. Ary ny dikan'io mangina io dia mampangina ny aminao rehetrarehetra ihany koa. Endrika fanetretena koa zany io. Avelanao Andriamanitra hiasa, ianao miandro fotsiny hoe inona no ataony, inona ny hevitr'Andriamanitra amin'izao zavatra izao, inona no ataon'Andriamanitra. Ary ny olona rehefa manaiky angina dia tsy misy adevitra ao. Fa tonga dia ataon'Andriamanitra izay tokony ho ataony. Ary isika dia efa ela amin'ny nampianarin'Andriamanitra angina. Amin'ny Exodus tany Andriamanitra Exodus 4:12. Dia hoy izy Andriamanitra Exodus 4:12 manao hoe rehefa tao anatin'ny mafy ny zanak'Israely mitadotapaka ny fandarantsika. Raha sanatria tapaka ny fandarantsika dia rapitsika mihoana manomboka amin'ny valolo sasany fandarantsika. Raha sanatria tapaka ny fandarantsika dia rapitso amin'ny valolo sasantsika mihoana eto indray raha samy mba manala tapaka izy dia tsy mamerina mandefa fandarana intsony fa tonga dia rapitsitsika no mihoana. Tsy mahataitra antsika izany sanatria tapaka io dia rapitsitsika mihoana. Samy mahery daholo tsika. Alleluia. Miandriandry kely aloha tsika. Nisy signal ny fandarantsika. Tapaka kely mihitsy izy teo fa mbola niverina izy aloha zao. Sanatria tapaka io dia rapitsitsika mihoana dia samy tahin'ny tompo mahery tsara daholo dia mahainatra mangina isika. Amin'ny Exodus 4:12 Andriamanitra tena niteny nanao hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa hangina. Halleluia. Misy fotoana Andriamanitra te hamboatra antsika.
misy fotoan'Andriamanitra te handratsana atsika fa ny problème atsika tsy mety manginona. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Isaia vakitsika Isaia 5:7 vakitsika Isaia 5:7 Isaia 5:7 hoy ten'Andriamanitra. Isaia 5:7 andin'ny 7 manao hoe loza izay miady amin'ny namorona azy, tavombolany isan'ny tavombolany amin'ny tany any ireny. Ny tany manga va ilaza ny mpanefy azy hoe inona no ataonao, na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy. Isika dia tahaka ny tany manga eo ampelantanan'Andriamanitra. Ny mpanao tany manga dia mandray tany manga izy, dia izay tiany anaovana an'iny. Tiany atao vazy iny dia ataony vazy, tiany atao kaopy iny dia ataony kaopy, tiany atao vilia iny dia ataony vilia, tiany ataony vilany iny dia ataony vilany, tiany ataony izay tiany, tiany ataony sarisarina voromanidina iny dia izay tiany ataony. Alleloia. Andriamanitra zany anatin'ny fotoana izay iasany io jereo reny ilay teny fampanantenana mahafinaritra be ery ambany ery. Le ten'Andriamanitra ery amin'ny 5:10 tapany fanongery avy amin'ny teny angamba ozy izy Jehovah Andriamanitra maro amindra fo amin'izay sisa amin'ny Josefa. Maninona izy mety amindra fo? Avelao izy aloha hiasa, misy zavatra ataony eo, misy fanitsiana ataony eo, misy correction ataony eo. I Davida dia tena nanaiky mihitsy, tena nitendry fa ny Davida ny fahanginana izany dia zava-dehibe amin'Andriamanitra. Salamo 5:20 Salamo 5:20 hoy Davida hoe Salamo 5:20 ho anao ny fahanginana sy ny fiderana, Andriamanitra an'izy io anao, ary aminao ny anefana ny voady. Anao izy ho anao ny fanginana sy ny fiderana. Nataony Davida mitovy tantana ny fiderana sy ny fanginana satria ilain'Andriamanitra ny fanginana. Tapatapaka ny aty amiko, tsy haiko raha aminareo raha mbola mety ny aty amiko dia efa tapaka, tsy haiko raha mbola maheno anareo. Alleluia. Manisy anina kely fotsiny nareo mbola maheno ve, mbola mandeha tsara ve ny anahy, mbola miodana tsara ve izao misy anankiroa na telo fotsiny teny mbola mandeha tsara dia toizatsika voalingelina indray ny fandarantsika mandeha tsara ozy mampionina. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra. Maheno tsara Erika. Alleluia. Mandeha tsara. Misaotra anareo rehetrarehetra. Alleluia. Misaotra tsika. Ho anao anie fahanginana sy ny fiderana Andriamanitra an'izy io anao. Hitanareo? Tena ilain'Andriamanitra ny fahanginana. Ilain'Andriamanitra ny fahanginana eo anoloan'ny fandratsanana sy ny fanamboarana sy ny mety fananarana izay ataon'Andriamanitra amintsika. Dia sitrak'Andriamanitra tsika raha mangina. Tian'Andriamanitra nge avana ny fahanginana. Misy amintsika be dia be zany, tsy hoe misy amintsika fa toetran'ny olona. Ary efa eo amin'ilay ratsanana iny, eo izy fa tena minainay. Maninona kosa izay Andriamanitra ny atao? Ahoana izao Andriamanitra? Nefa inona ny zavatra mitranga amin'ity Amosa ity? Inona ny zavatra mitranga amin'ity Amosa ity? Efa nampitandrin'Andriamanitra manomboka amin'ny Amosa 1 fa hisy loza anjo amin'ny firenena enina, amin'ny Jentilisa sy ny Joda, indrindra fa ny Israely. Ny mponina tao an'iny iveravana rehefa nalefan'Andriamanitra Jonah iteny hoe afaka 70 andro Andriamanitra dia andravany Ninive. Inona nataon'ny olona hatramin'ny mpanjaka ka hatrany amin'ny biby fiompy ny fady aminy, hatrany amin'ny mpanjaka ka hatrany amin'ny zaza madinika ny fady aminy. Ozy ny mpanjaka Davida misy ilay tenin'ny mpanjaka ny Ninive hoe andao hivady anitsika, angamba ozy izy mety hamindra fo amintsika ihany Andriamanitra. Izy tsy fira hoe mbola hamindra fo andaloha atao fotsiny ty. Alleluia. Eto ngery avan'Andriamanitra tsy sitrak'Andriamanitra mandringana ny olona.
so de verinao fa pleziran'andriamanitra ary no mandringana raha pleziran'andriamanitra ny mandringana olona efa maty daholo reo mpaniratsiran'andriamanitra ao amin'ny Facebook isainy amin'ny fiainana amin'izao tontolo zao ary natsika reto koa raha mba efa ringana satria tsika inge mivavaka fa manala baraka an'andriamanitra ndraindray ry amany nay misy olona diso fandray an'andriamanitra hoe raha andriamanitra tia mandringana andriamanitra masika tena teneniko anao fa raha io ny andriamanitra masika sy mandringana tsisy tetsotsika ohatr'izao hoe za zao ve dia manana toetra ny mpisolona taloha tao amin'ny baiboly izay tsisy atao fa tsy ao amin'ny tempoly za mivoaka amin'ny maraina ohatra anareo ihany foara-piso dia mandeha miasa eny amin'izao tontolo zao mandeha eny amin'izao tontolo zao eny dia mahita ny endrika fakapanahy rehetrarehetra dia mety ho tafotoany eny dia mety voapetipetiny eny dia karaha andriamanitra masika be mety tsy eto anitanareo androany fa mety any amin'ny hopitaly any dia tsy asiana sary fa iny efa mivotona no accident dia tsisy sary kely tsika androany fa manao fandarana any tsisy sary kely no ny antomanoka nefa ny antomanoka nefa voavely taria dia tsy samy miseho sary amin'ireo fa ikiny dia nareo nisy fotoana nisy andrena ratra to amin'ny andro teo ireo olona rehetrarehetra eo amin'ny Facebook maniratsiran'andriamanitra ireo tsisy hitany tsisy tsondro ireo pazon'olona mahazo olona be dia be amin'ny faniratsiran'andriamanitra eo raha andriamanitra masika ny andriamanitra fa andriamanitra mamindra fo io ary teto izy ny zavatra nitranga dia zao efa nampitandrina izy hitandrao ony fomba fiteny malagasy hoe basy aty fikavana arangaranga ohatra ny basy aty fikavana andriamanitra tsy mbola nandringana fa manomboka any amin'ny voalohany amosa voalohany ny lozanjo mbola teny fotsiny reheto avy ny lozanjo mbola tsy taitra ihany ny zanak'isy any amin'ny amosa toko faharoa zao nolazainjeo no fahotana telo moaby eny efatra azy dia tsy avelako izy mbola miteny any andriamanitra ataoko mahitinareo ohatra tsika le mampitandrina olona ataoko malala ny anarako ianao ataoko mahitinareo hoavy ataovy tsara nge fa mbola inona ihany mbola tsy netsika ihany any amin'ny fahatelo ny hamalina ny Israely no fahotany mbola mampitandrina foan'andriamanitra any amin'ny 15 ny lozanjo ny tsy fitezana ibe noho ny tsy fitezana ibe zany raha mbola eo zany mbola mibebaka mbola tsy ahazo ny loza miisatra nge raha ny Jehovah ty ikapoka ty miisatra nge raha na Jehovah ty andringany misy ira teny anglisy zay manao hoe andriamanitra io miazakazaka be mihitsy manisy soa fa miisatra be mihitsy izy rehefa mpiasa fatezerana tena marina miisatra ohatsika le tsy mety tsy te hifo eo ampandrina iny andriamanitra ikapoka anisy ratsy andringana ny olona mampitandrina ibe fa andringana iny ary afa andringana iny ary afa ataovy ihany iny ary fa mbola tsy taitra ihany ny olona tsy mahita andriamanitra ohatry ny tsika na hoaizana ny ten'andriamanitra hoe ozy Davida hoe ho anao ny fahanginana sy ny fiderana niatsika amin'izay andriamanitra be loatra ny fampitandremana tonga ny amin'ny amosa toko valim ny andravana ny fanjakana Israely nefa ny mbola zao ihany ny teneny any amin'ny tapany faharoa amin'ny 15 angamba Jehovah Andriamanitra ny maro amindra fo amin'izay sisa amin'izany hoe ao anatin'ireo zany mbola amindra fo ihany Andriamanitra mbola misy any amindranandreo iza ilay amindran'Andriamanitra fo zay mana-tsaina ka manaiky ny angina zava-dehibe ny fanginana eo anaty an'Andriamanitra zava-dehibe ny fanginana eo anaty an'Andriamanitra manoloana ny zavatra izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia manaiky isika eny Andriamanitra ozy izy Davida hoe any amin'ny salamo 8:30 mba mareo amin'ny baibolinao nge ty zafady indrindra mareo amin'ny baibolinao salamo 8:30 15 hoy Davida nanao hoe mangina ka tsy milobava fa ianao no nanao an'izao ianao no nanao izao mangina ka tsy milobava fa ianao no nanao izao manoloana ny zavatra ataon'Andriamanitra zany dia mifidy ny angina i Davida ary zange miteny aminareo ravana fa raha vakitsika le Exodus 7:12 Andriamanitra teny
zay avanareo fa ianareo kosa angina. Misy valosoan'ny olona mahay mangina ao za tena miteny anao fa misy fotoana mila mianatra mangina isika. Mila mianatra mangina isika rehefa. Alao Andriamanitra hiasa, alao Andriamanitra andrantsana, alao Andriamanitra nefy antotsika hianatra ny angina. Zay manatsana dia angina amin'izao andro zao fa andro mampaholo zao. Inona zany le totsika anatin'io le tsika mangina io? Any amin'ny mikany any misy tena somary lalina be mihitsy fa hoe na ambeno ny vavanao na dia amin'ny andefomandronao azy. Fanginana hono ny anatra azo ny ambinitsota amin'ny basika. Ambeno ny vavanao, mianatra mangina na dia eo manoloana ny vady andefomandronao azy. Misy zavatra misy tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainantsika. Mahatonga ny zavatra tsy mety atongavana tsy tonga eo amin'ilay izy mihitsy miteny foana tsika. Inona ihany ty ataonao Andriamanitra? Andriamanitra rehefa manana drafitra. Hitanareo ny zavatra rehetra hitantsika reny, ny zavatra rehetra hitantsika eto amin'ity tany ity. Dia zao, ohatra io trano hitanao io, na mialohan'ny trano an'io dia misy drafitra io, misy plan io. Hoe zao ny anaovana azy ity. Ny angano io tsy tonga dia vitanao io. Aty aminay feno tanàna aty aminay zao mandroso be mihitsy. Fa feno trano amboarina, misy feno trano vaovao aty amin'ny tanàna misy anay. Dia mandalo isan'andro eo amin'io lalana io, misy trano amboarina. Dia amin'ny voalohany fotapotaka be mihitsy. Trongisina le tany, dia asiana lavaka, dia misy tany vangongongongo be eo manodidina azy. Dia tonga eo le pelleteuse moa anaran'le engin reny, dia misy bulldozer kely dia mitrongotrongo eo dia mipatabata eo. Dia maloto manodidina eo, dia fotapotaka dia ny olona tonga eo. Ny olona miasa manao botte pétrole dia manao akany dia miosopotaka. Na ny tobinoary mandalo eo mandalo feno fotaka. Ratsy io toeran'io fa izao matetika amin'ireny toerana anaovana travaux reny dia misy sarin'le trano efa rahatr'izay eo vita. Hitanareo? Efa eo ny sarin'io trano io rehefa vita, hatramin'ny lokony, hatramin'ny paoziny fitaratra eo, hatramin'ny lokon'ny varavarana, sary trano tsara tarehy be. Fa ny zavatra hitanao eto mbola inona? Fotaka amin'ny savovana. Ka raha eo ianao ny teny, asa tao an'izao kosa za lava tafahana, fotaka be tsy mety io variny tiako. Bedesinao zany le olona mitrongotrongy an'le tany. Fa maninona kosa mitrongisina le tany nefa mbola aza tao an'izany. Nefa n'io fitrongisana io fanatanterahana ny drafitra. Ny ataon'ny olona tompony tany tsy mankeo mihitsy kory ary izy. Za ohatra zany rehefa taloha. Ohatra za mamboatra misy tobiliko amboarina, ravaravaina reny amboarina. Dia mbola tsy tiako misy no mijerijery eo mielingelina mécanicien eo. Rehefa le manomboka vitavita iny izy amelina, zay avy manomboka mba eo. Fa le metan'izy ravarava potipotika iny tsy tiako. Manjary tsy mangina amin'ny fa inona ty sao dia mba ohatra zao. Tania ty ohatra zao zany rehefa ohatra dia tsy mety mangina mihitsy eo anoloan'le mécanicien amin'ny teo. Tania miseraziny ty ohatra zao, tania ohatra zao, ty ohatra zao. Misy fotoana tena mécanicien mihitsy andala aloha monsieur mandeha kely any fa dia lasa mandeha. Satria hoe tsy mety mangina. Ny zavatra ataontsika mangina dia mijery an'ilay sarin'ilay trano efa vita. Zay ngeravany. Ny manan-tsaina okangina izy. Lao Andriamanitra hiasa. Ny tanjon'Andriamanitra eo tsy ny andringana, fa ny tanjon'Andriamanitra eo ny amboatra. Halleluia. Misy ny fotoana anginana, misy ny fotoana itenenana. Iteny any ianao rahatra eo Davida hoe amin'ny fanginana sy ny fiderana. Halleluia. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana, mangina aloha ianao amin'ny voalohany. Iteny ianao avy eo fiderana satria io le trano
io le trano tao anatin'le sary fa vita efa voadio ny manodidina efa nitongizina ny entina nandeha andao le fotaka be teo efa vita tena mahafinaritra be na ny tokotany ary eo am'izay ianao amin'ny fanginana sy ny fiderahana alleloia amin'ny fanginana sy ny fiderahana ho anao ny fanginana ho anao ny fiderahana ny olona tsy mety voavoatra zany fa mijanona eo amin'le brouillon foana ny fiainany dia ny olona tsy mba mety mangina fa ny miteny foana sao ve Andriamanitra ny atao hoe mivavaka ositsika rehefa le mba tefen'Andriamanitra iny ny fiainantsika fangary ava ny tanymangy eo verinova vita tsara tany ohatrany iny atotona amin'ny akodina mihitsy dia polipolesina eo iny hoe iny tsika le polipolesina fa ny tanymanga ve ho ny tenin'Andriamanitra hiteny amin'ny mpanao azy hoe ino ny te ataonao terina kely zany inona ny te ataon'Andriamanitra efa no mbola atambatambatra ohatr'izao aloha le tanymanga atotototony eo aloha ny tanymanga potsipotseriny eo aloha ny tanymanga fa tandremo fa io mpanao tanymanga io manana programa misy drafitra anatin'ny sainy ao alleloia ny tanymanga tsy atao mila atao malemy afangaro tsara arakaraiky ny hodikodina eo manomboka me mampalamalama anazy tian'Andriamanitra atao malamana io fiainanao io hoy Davida amangina ka tsy milobava fa ianao ny nanao an'izao nanjaka ela indrindra tao Israely 40 taona nanjakany Davida satria naninona 7 taona aloha alleloia nanaiky naninona nanaiky ny polipolesina sy namboamboarina teo fa naninona Davida nangina Davida ngeravana tokony ny teny ary nampitenenan'ny olona ozy izy Abisay io feoatananao ny ainy mantsaina Saoly mpanjaka hoy Davida sanatria ampy ny anendriny voaosy Jehova afaka naavanseny Davida ny taona lanjakany vonoany fotsiny Saoly tamin'iny dia fa lasa mpanjaka izy tsy ozy Davida amin'ny fanginana sy ny fiderana Andriamanitra halleloia ndraiky vakitsika Isaia 40 Isaia 40 Isaia 40 hoy ny ten'Andriamanitra fa zao ny lazain'ny tompo dia Jehova ray masin'Israely amin'ny fiverenana sy ny fitsarana ny amonjenareo amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isian'ny herinareo nefa tsy nety ianareo ny fanginana sy ny fatokiana an'Andriamanitra ero antsika io tena hery ho atsika ny fanginana sy ny fatokiana avela fotsiny Andriamanitra anao eo marary indraindray marary indraindray fa avelanao fotsiny zay mivady taloha nanaovana an'izao fandarantsika izao ity fandarana kelyntsika ity tena nandalo fizany toetra tena mafy sy namay ary na dia mpanompon'Andriamanitra za tamin'izany tsy nahay nangina tena sika tsy nahay nangina satria tena tsapanao mihitsy hoe tena mangirofiry zany mahamay zany tena ry havana indray andro efa ela tany nisy namana mba misy mpanompon'Andriamanitra namana dia hanao fety izy amin'ny mampinompon'Andriamanitra azy dia zahako mba nividiny tamin'izany fa hitondra tenin'Andriamanitra vidy akanjo vaovao vidy complet vaovao mihitsy tamin'izay vidy kiraro vaovao satria andeha iseho vahoaka andeha mba hifampahery amin'ny namany io fa taiza amin'ny efa rako izy nareo any anaty violon teto fandavo zany any anaty violon
tafaraka amin'ny olona mpanao ratsy. Ianao andeha hanao asan'Andriamanitra amin'io. Baiboly nentina ny alina ny tokantranonao fa soaravana. Ozy Andriamanitra hoe mety vera mba mangina aloha ianao. Halleluia. Tsaroako ilay olona niara-nidy violent tamiko. Kapokapohany amin'ny io ranga io ny tena nidiran'andro. Satria manao entretien izy, entretien amin'ny asa tena important be mihitsy. Miasa tena io olona io. Rehefa miasa tena io olona io vao hanokatra société dia hanao rendez-vous amina tompona société ngeza be ao Paris. Zany hoe tena tokony azo contrat ngeza be mihitsy. Fa izao noho ny fahazahoany an'izay contrat zay dia hanao fety izy maly alina. Dia rehefa nanao fety izy dia mambo. Dia miala eo amin'ny tranony dia mandeha 500 mètres misy namany mambo. Namany mipetraka mambo dia andeha ho ateriny amin'ny tomobile. Vao ny ainga 100 mètres sakana amin'ny polisy. Natao ny alcotest tonga dia ambony be ny tany. Tonga dia nidy violent. Ary nidy violent ary tonga dia nidy violent soit 48 heures angamba. Nefa rapitso maraina le rendez-vous ngeza be amin'ny fiainana. Tombodominy io rindriny io tena sady mitomany izy. Inona ary tia nataoko izy fa tonga dia potika ny fiainako ny zavatra tsy fitandremana kely nataoko avoay ato dia ohatran'ireny olona tady lasa daly ireny. Za mipetraka eo akaikiny. Tsy niteny aho. Zao fa tsy niteneko Jehovah sotranao aho. Tsy fantatro inona ny anton'izao afantatro fa misy tianao hatongavana. Niezaka nangina. Talohan'izany tsy nety nangina. Misy zavatra kely Andriamanitra fa ahoana? Misy fotoana niasako taloha tamin'ny efa ela tany aloha tany dia nanao livraison ny asako. Dia le asako io rehefa ny après-midi vao tena be asa. Dia zany efa ny atrano rehefa nanana fahazana rehefa zoma hariva dia tsy miasa. Efa tsy miasa zany intsony fa miomana eo amin'ny sabata. Fa tena tany amin'ilay tanàna andehanako izay nareo. Ny olona zoma hariva manomboka amin'ny efatra nefa mivoakavoaka eny amin'ny terasy eny daholo dia misotrosotro, petrapetraka. Za mbola mivimbona baoritra be. Fa misy tsena eo amin'ny tanàna dia ny tomobilinao ajanona ry alavitra ry dia mivimbona lolo baoritra. Mandeha makao le rangaro misy mpivarotra kiraro zay filivrena entana. Kiraro amin'ny baoritra. Dia mainka ianao zany mainka hody dia rehefa rony ray lolo avy dia mianjera amin'ny tany. Dia sahirana ianao hibatany dia zao mba tiandrandra ny lanitra tamin'izany zay Jehovah. Fa inona ty ataonao ty zay? Mpanompo Andriamanitra kely no fanarahany. Satria tamin'izany dia tena hoe tena nafana mihitsy ny foe hanao asan'Andriamanitra nokatra fiangonana sy ny sisa. Inona ny fiangonana io mibata entana aloha. Ary tsy nety, tsy tapitra raha tsy nangina. Anaty violent tamin'izany ohatran'ireny ozy io le tinga mba niava le mpanao aferana rongony avoleta fa manao costard be fa mihidy. Fa zao. Mila ho vaky ny rindrina nanaova le ranga mamo an'le trano maty amin'ny asa. Zana n'inona? Niezaka tompo. Halleluia. Mangina ka tsy milobava. Halleluia. Fa hainao ny nanao izao. Halleluia. Riavana. Manoloana ny zavatra zay dinga nataon'Andriamanitra hatongavantsika amin'le tanjony. Misy zavatra ataon'Andriamanitra. Mety tsy voatery hafinaritra ny trongisina io tany io. Mety tsy voatery hafinaritra mbola tena ravaina mihitsy raha misy tsalo efa teo azy. Satria misy planina ngeza be. Tian'Andriamanitra tongavana. Ary efa ao anatin'ny sainy, inona ny tiany atao amin'ny fiainantsika.
ny anjarantsika am'izay fotoana zay tsika tsy avita nininna tsy misy tanymanga vita andrafitra ny vatany fa ny tanymanga miandro fotsiny jery an'le mpanao azy fotsiny inona indray zao nataony. Alleloia. Ny tanymanga ve iteny amin'ny mpanao azy hoe inona mony ataonao. Isaia 5:7 zany mamario anatin'ny baibolinao. Fotoa manina toko 19:20 ny teny hoe tsara ny miandry an' Jehova ao amin'ny fahanginana. Androany za teteny aminao manahoana ianao am'izao fotoana izao. Ianao ve le olona efa mba manomboka mangina dia mamela an'Andriamanitra hiasa sa ianao le tena hoe tena zakosaloha tsy izao mihitsy amin'ny fanarahan'Andriamanitra. Tsy mety amiko izao Andriamanitra, tsy mety amiko izao Jehova. Tadidiko foana aho le rahalahy anankiray mpiara-manompon'Andriamanitra taminay zay. Manao politika kely izy, tsy hoe kely fa tena manao politika. Ary naniry noministra izy tamin'izany fotoana izany. Tena be mihitsy satria efa miodikodina zany ny anaran'ny olona ohatry hoe ministrable zany tamin'izany. Dia izy zany anisan'ireo mety efa misy nandefa sisy hoe ny anaranao efa mandehandeha any amin'ny premier ministre any tamin'izany. Dia efa nomboka farafara izy zaka sa mba ho ministra. Voaka ny anaran'ny ministra nirafitra ny gouvernement tamin'izay. Dia tsy tonga nivavaka tsony le rahalahy. Tonga dia tsy nivavaka tsony. Anontany izy fa aiza anao rahalahy? Za rahalahy tsy nivavaka anao. Mbola famaly kely izay Jesosy ozy izy. Satria naninona? Satria tsy lasa ministra izy. Ny planin'Andriamanitra aminao ka lasa ministra. Izy mahafantatra inona le ho atao aminao ry Israely. Tsy hainao mihitsy keza zavatra mbola ataon'Andriamanitra fa ny anjaranao maninona? Mangina. Zany zao le atao hoe tsy mahay mangina. Zaho izy miady amin'ny Jesosy. Fa maly izy Jesosy. Mangina ve zany sa tsy mahino? Tsy mangina zany. Ary ny olona tsy mangina dia mbola tsy hahita mihitsy le tian'Andriamanitra tongavany. Fa ndao hiandry an'i Jehova amin'ny fahanginana antsika. Manoloana ny zava-misy, ndao hifidy ny angina isika. Jehova hiady fa isika angina. Ary zany miteny anao fa tsy misy olona mampatahotra ohatran'izany olona mahay mangina zany. Mangina fotsiny izy. Miandry an'i Jehova amin'ny fahanginana. Miandry an'i Jehova amin'ny fahatokiana. Io olona io no hiteny tahaka an'i Davida tany amin'ny Salamy 5:20 vakitsika hoe ho anao ny fahanginana, ho anao ny fiderana. Ao ambadiky ny fahanginanao io ika-piderana be io. Fa androany aloha teny toko 7 miteny ao ny andro anginana, ao ny andro hitenenana. Mbola mangina aloha zao ny andrasan'Andriamanitra aminao. Ary raha tsy mahay mampangina mihitsy ianao, tsy ho tonga ao amin'le tanjony ianao. Ry havako, za te hanasanao androany. Manoloana ny zavatra izay mety lalovanao. Mety mafana, mety mamay, mety mamayvay, mety marary mihitsy aza. Tsy fomban'i Jehova no mamono. Mamelona aza ny ataony. Fa fomban'i Jehova kosa ny manamboatra. Taky ny ahoana moa reny voaloboka ireny ravana rehefa alohan'ny amokatra be, misy an'le camion, misy an'le engin iny, tsy haiko ny anarany iny, le mandalo amin'ny voaloboka ireny dia mandrantsana. Mahatonga an'ireny voaloboka ireny mahitsy be ohatriny, misy an'le ohatrin'ny tracteur be avo pneu be zay izy dia mandalo ambaniny dia voaratsana daholo. Nga heverinao fa mora reny ratsana voaratsana ireny. Fa inona ny ambadika ireny? Fa avokarana sady mahitsy be mihitsy. Tsy voatery ho mamy Andriamanitra rehefa manitsy sy manamboatra. Fa ny azo antoka kosa raha vitantsika ny mangina, fiderana ny ao ambadika eo. Tena amin'izany fotoana izany hoe tena hoe misaotra Jehova, misaotra Jehova. Misaotra Jehova Andriamanitra. Mitahiny tompany antsika rehetrarehetra. Ny tsara no tadiavo, aza ny ratsy mba ho velona ianareo. Ka dia ombanareo Jehova Andriamanitra ny maro araka ny efa nilazainareo. Ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara,
ary aorenao ampitsarana ny rariny, aorenao ampitsarana zany eo am-bavahady. Mandrisanao mangino io zany a, inona ny ataonao? Manamboatra ihany koa ianao, manaiky koa ianao ao anatin'io. De ny tsara ny tediavo, inona moa ny tsara? Jesosy de tena nyteny mihitsy na hoe rainy tsara. Amatitoko fa 7 irainy tsara de Jehova ozy izy. Nahoana moa ny antaninareo any tsara ozy izy? Irainy tsara. Tsisy tsara zany afa-tsy Andriamanitra. Inona zany ny tediavina? Le tady an'Andriamanitra. Ao anatin'io fizaham-petra, fitsapana, fanamboarina ataon'Andriamanitra anao io, ny ataonao tsy miala. Fa vao mitady Andriamanitra, hitady mitavanao aho. Eny Andriamanitra, ataovy zay sitraka ao fa za hitady anao aho. Halleloia. Amen. Ny adiny lalovany zany le havana maro. Fa io Andriamanitra io tsy te marina ny fiainantsika amin'ny ratsy mihitsy. Fa ombadiky ny zavatra ataony io, misy zavatra tsara. Dire niainga tamin'ny fandravana ngeny nika programan'Andriamanitra teo. Fa rehefa nanaiky nangina ny olona tao amin'ny Amosa 5:12, izy zany manatsaina, reo manatsaina reo ngeny tena ny ten'Andriamanitra, angamba ho Jehovah Andriamanitra maro amindra fo amin'izay sisa amin'ny Josefa. Reo sisa reo de ny olona nanatsaina. Ny sisa reo de ny olona nanam-pahendrena ka nanangina tena ten'Andriamanitra. Zay be vava teo zany. Le tsy nety nangina ny tendreo, reo ringana. Fa ny vokatry ny fahanginana, famonjena. Ny vokatry ny fahanginana de fahavelomana. Otahiny tompany antsika menakavy. Mino aho fa voarainao zany afatry zany. Tao anginitsika. Lao Jehova iaza, lao Jehova angina. Manoloana ny zavatra rehetra, ndao angina. Ao anatintsika mangina io, tady moramora ny Jehova tsika. Ao fanginana. Ao fanginana. Hoy Jesosy rehefa mivavaka, ary indrindra ny tranonareo, mangina tsara iny zany. Ao fanginana iny, Jehova mamboatra, isika mitady an'i Jehova. Jehova mamarana, tsika olona efa tena pideran'i Jehova amin'ny fanginana sy ny fiderana. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana Jehova. Halleluia. Ianao io raha mahay mangina androany, rapitsanao hideran'Andriamanitra. Mahay mangina ianao androany. Jesosy nangina teo anoloan'ny Pilato sy ny teo anoloan'ny olona rehetra, nangina tsy ny lobava Jesosy. Fa tao ambadiky zany, mpanjaka tompony tompo, izy nahazo ny fisandrantana indrindra lehibe indrindra eto ho an'ny olona zay nandito eto ambony, nandalo teto ambonin'ny tany. Ho anao koa anie ny fisandrantana, manao koa anie ny fisandrantana sy ny fahombiazana ambadiky ny fanginana zay lalovanao io. Hotahin'ny tompany aho, isika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Eno itsika dia vavatsika aoriana ny tira ity. Samy hitahin'ny tompo daholo isika rehetra. Amen. E farava hubiana sognare fa mi trovo si manda nukurina turia kufiana ni fufufufu na meniuta degli fa You're
tianao ve hiadiny adinao Jesosy ry havana andaotsika anginina. Halleloia. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy fa tafitana ny hafatra androany, voaraina ny hafatra Jesosy. Halleloia. Ampianaro ahy anginy zay Jesosy, ampianaro ahy anginy zay Jehovah Andriamanitra, fa tena tianay ho tonga eo amin'ny tanjonao Andriamanitra. Mahatonga antsika tsy mety tonga eo amin'ilay tanjona ry havana dia tsy mamela an'Andriamanitra hiasa isika, ary tsy mba mety mangina isika. Tokony efa tonga eo amin'ilay tanjon'Andriamanitra ianao, fasakana ny tsy fahanginanao. Jehovah, mila ianarana koa ny mangina androany, fa tena anginy zay Jehovah. Aleo ny masonay ahita, aleo ny sofinay andre, fa ny vavanay androany
dia ho akombona tokoa taka ny vavahady Jehova no akatotsika taka ny vavahady ry havana ny vavatsika manoloana ny fitantanan'Andriamanitra manoloana ny dinga nataon'Andriamanitra io drafitr'Andriamanitra tongavana any amin'ny tanjona amin'ny fiainantsika sotra Jesosy fanainao masina ny hamangina tsirairay avy mahaizanay mangina mahaizanay manaiky mahaizanay manome voninahitra anao amin'ny fahangina hoanao ny fahangina hoanao ny fiderana Jehova ampianaro ay angina izay ampianaro ay akafisy akamamy anao ao anaty fanginana fa miasy ianao fa tsy matory tena miasy ianao fa tsy mipetraka fotsiny ary fantanay fa mikonikonina fahatsarana halleloia mikonikonina fahatsarana ho atao eo amin'ny fiainanay ianao fampianaro angina izay aoka ny manatsaina angina halleloia aoka ny manatsaina angina fa andro mampahory zao manoloana ny zavatra mety zay lalovantsika tsy mba itsika zany ny andeha higrevy ry havana malala fa isika ny ataontsika mangina dia miandry any Jehova fa na inona zavatra mitranga amin'ny olona ianao any manany Jehova ny anjara anao ary anjara tsara zany sotra Jehova amasino ary izay dia ampianaro izay dia tario lalana izay egnany Jesosy zany teny zay nytohina androany zay ifanto tena ifantsika ao anatin'ny fonay aniry avy zato endry ary tsy mba misy na dia litera ray tamin'izay nytohina teto androany ka nitsaingohan'ny devoly fa tena hoe amin'ny anaranao Jesosy amoa avy zato eny avokoa izay teny nytohina teto androany fa nay masino ianao anondraka an'izany amokatra be dehibe avy zato eny aty anatinay tsirairay avy anao ny voninahitra mandrakizay halleloia amen ivavatsika ry havana malala amin'izao fotoana izao atao mpandrotsika ny rahalahantsika tojo mba tsy anomaina ivavaka ho an'ny firenena tahitompo rahala tojo manao ny fitenenana izao sy pastera dia tanjasaiso koa tsika arosan'ny koa manaraka ny vavaka fiambelana dia araka ivavaka atsika Jehova malalo sotra betsaka anao fa ianao marina no tsara ianao reno no tsara ary zany no tena hoe katsahanay andro manalina Jehova mbola naranay foana amin'izao fandarana mavavaka fiambenana zao mikatitsaka anao miezaka manao ny tsara Jehova araka ny teninao hoe akalao ny ratsy ka tiavo ny tsara dia anao ny tsara Jehova ary indrindra ampianaro anay Jehova araka an'izany toriteny zany tena hoe angina fa misy fotoana tokotra te hiteny foana te himenmenina te hoe ohatrany hoe araka le teniteny mpanao tena mpanao azy fa inona ny ataonao sa misy fotoana mbola te hiteny any anay hoe Jehova inona zao zavatra mitrangina sao Jehova ahoana zao Jehova malalo misaotra betsaka amin'ny toritenina indray Jehova satria mampianatra anay manitsy anay hoe io anay tantalina fa tsy mitantana apio anay tena naika an'izany apio anay netry tena omo anay toetra amin'i Jesosy mahay manetry tena hoe ny feo anao fa tsy teny foana fa tena hoe hianatra angina Jehova malalo nay tsirairay avy zay mihaino hoe Jehova tena ampianaro amin'izany hoe tena ny feo anao aloha fa tsy mainka hanao zavatra tsy mainka himenmenina fa tena anaiky ny feo anao sy ny fitantana anao Jehova tsy hanandra tena fa tena hetry Jehova hieno anao alleloia tena hoe misaotra betsaka Jehova dia fetika mavaka manokana tokoa Jehova ny firenenay anao Jehova tena betsaka koa mbola mila zany hoe ampianarina amin'izany mangina zany Jehova betsaka no menmenina miakatra kely ny vetim-piainana dia efa ahoana n'izao Jehova tsy mita Jehova tsy miaro ahoana misy ny mpangalatra misy ny jiola misy ny zao te hiteny foana te hanometsiny anao foana Jesosy tena hoe ovao Jesosy ny toepondreo firenenay any Madagasikara Jehova hoe dia fatra-menmenina aminao misy zavatra miova kely dia menmenina aminao ahoana ny sakafo ahoana n'izao fa tsy mety mihitsy mba hienanao tsy mety mihitsy mba hoe hiteranao fa tsy menmenina foana amin'ny zavatra izay mitsangy
satria ianao anie Jehovah ny fanonteny fa avako manompo anazy sy ny tsy manompo anay ka raha eno ny firenena Jehovah raha sokafa anao ny masom-panahiny Jehovah tena eno anao ay an'izany hoe akasitraka izay zava-misy Jehovah na dia sarotra aza ny fiainana dia tena hoe mankasitraka fotsiny satria araka ny teny Davida ao aminao ny fanginana sy ny fiderahana dia tena hoe hianatra angina Jehovah tena ilay ny firenena izy raha ny sokafo Jehovah masom-panahiny tena hoe ny olona tsiray avy mihitsy mba ay an'izany ekena fa maty eo amin'ilay fotoana maty mihitsy nefa eo mihitsy ny tena mila anginana mba hahafahanao miasa fa miasa amin'ny alalan'ny fanginana ianao dia tena hoe mamindrafo ihany koa Jehovah betsaka ny fahotana firenena betsaka ny zavatra miseho Jehovah tena hoe hitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny sisy miafina aminao reny fa angamba mba mindrafo ianao Jehovah satria Jehovah mpamindrafo ianao be fitiavana ianao tahaka no nikasihanao Niniva koa Jesosy Jehovah ny ikasihanao Madagasikara anay malala anay betsaka ny havana ihany zoko zany kozainy kozinina sy ny sisa Jehovah ny mama dada ninona mila ny famindram-ponao mila ny fanainao masina tena hoe mba hisy fipoazam-panahy Jehovah zany ngatana isan'andro any Madagasikara anay mba hifo mba hitodika aminao fa raha mitodika aminao reo mahazo ny fanomilan-keniko anao reo dia androsany Jehovah Madagasikara dia akiny feny ampialan-tananao Madagasikara anay voninahitra teo anao sandratana teo anao izay tsy voatony vavako Jehovah dia anao no efa nanena an'izany sady tena hoe tianay mifonay rehetra ianao Jehovah malala tianay misainay rehetra ianao tianay mierinay manontolo mihitsy ianao Jehovah malala dia voninahitra teo anao sambatra anay manana anao mamponay ianao halleluia amen. Halleluia mankasitraka mankasitraka ny analatotsika tanatin'izay vavaka matsiro be ho an'ny firenena izay vavaka tarina ny toroteny ihany koa dia Andriamanitra manakira pasoavana ny rahalatoja maly fotianao tombozy ny tombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza amin'ny asan'Andriamanitra misaotratsika rehetra ihany koa tonga teto androany raha sy tetonareo nangingina rehetra teto izay misaotranao nahatrany hatrany farany raha mbola sy tonga iny amin'ny raoalanitra Jesosy ka tahiny tompo sambola firenena daholo tsika dia raha fisinantsika iona halleluia manomboka valora sasany fotoanantsika rapitso metomboka misandrata iarana amin'ny mampionina dia dimbiasako amin'ny vavaka fiambelana samy hitahin'Andriamanitra daholo aki radio point radio 1 2 3 4 5.com io izaraindrana babitsika angélina diamant io aki radio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao meno injapeo aki radio misy toriteny ezaky ny adiny telo aminay amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia misy toriteny ihany koa amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha mbola te hieno ianao dia samy hitahiny tompo mahereza halleluia amen.